أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتي نما ناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahita lavitra ny TVM amin'ny zo maraina ny alahady izo. Nakan'izany dia tsy mitsatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrano feno pampaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany ary izy nanaraka ny soldary mandra-pahatongavany zany andro fitsarana izany. Raha lasa nabavy anatin'ny fonina Islam, ny tantara horaisintsika androany dia tantara ny mpaminany Yusuf alaihi salam zay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala au anatunku masna al-Qur'an karim we nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Zairi pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam de mitatara aminao tantara tsara indrindra. Zany tantara pamnany Yusuf alaihi salam deo vorakitra na ihany koa voasokajy ho tantara tsara indrindra ary tompo Allah mihitsy no niteneny pamnany sallallahu alaihi wasallam anjany fa ity tantara ty tantara tsara indrindra no sady feno lesona tsoana amin'izany tantarany mpaminany Yusuf alayhi salam izany. Ndray andro rehefa niaram-peraperaka tamin'ireo sahaba i mpaminany sallallahu alayhi wasallam dia niteny ireo sahaba na ireo mpiaradiany manao hoe ory mpaminany zay mba tantarao tantara mahavelom-bolo, mba tantarao tantara zay tena tsara ahazonay lesona. Dia tsy niteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam satria tsy afaka morona ary mpaminany sallallahu alayhi wasallam raha teo dia olona illettré, zany tsy mahay mamaky no sady tsy mahay manoratra ary tsy hay tantara mihitsy ary tsy afaka morona tantara ihany koa. Ka rehefa niteny an'izany ireo mpiaradiany dia nalefa ny tombo Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nitondra ny surat Yusuf kamila, nitondra ny surat Yusuf complet feno tsy misy analana tsy misy anampiana feno indray mandeha ny latsaka ny surat Yusuf ary ny tantara ny mpaminany Yusuf zay horaisintsika amin'ity androany ity. Araka ny voalazantsika tamin'ny heriny fa Yakoba alayhi salam dia niteraka folo tamin'ny vadiny voalohany. Rehefa maty ny vadiny voalohany dia nangataka raha vaviny zany vadiny zany ho alainy vady ihany koa. Ka tamin'ny vehivavy ray farany io no nahazoa ny zazalahy anankiroa dia Yusuf alayhi salam sy Benyamin tamin'izay fotoana izay. Ka Yusuf no zazalahy tiany Yakobo indrindra tamin'ny zanany rehetra. Ary tsy vitan'izany fa mpaminany Yusuf hatramin'ny fahakely dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala hatsaran-tarehy izany. Araka ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam ny antsasa manila ny hatsaran-tarehy eto ambony tany dia nomena ny mpaminany Yusuf alayhi salam avokoa. Zany hoe ny antsasa manilany no ifampitsinjarany ireo olona hafa ety ambony tany. Zany hoe tsara tarehy, mijery azy ianao efa tia azy avy hatrany izy na dia kely eny fa hatramin'ny fahatandroany eny fa hatramin'ny fahanterany dia tsara tarehy tsy miova izany hatsaran-tarehiny mpaminany Yusuf alayhi salam izany. Ka ndray andro tamin'ny fahakeliny ny mpaminany Yusuf alayhi salam nahita izy rehefa natory, nahita tsindrimandry na nahita nofo hoe misy 12 kintana ary ny masoandro sy ny kintana sy ny volana miankohoka manome voninahitra azy. Ka taitra izy maraina ny tantarany zany tamin'ny rainy. Ny boky masina Qur'an Karim dia niteny ao anaty boky masina. Ny boky masina Qur'an Karim dia mitantara an'izany amin'ny teny manao hoe idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ory papa, zany nahita kintana 12 ny masoandro sy ny volana dia miankohoka eo amiko manome voninahitra azy. Dia inona teny papany tamin'izay fotoana zay? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ory zanako, aza tantaraina amin'ireo rahalanao izany nofo zany fa hanana fialonana izy ireo ary mety hametraka teti-dratsy aminao. Ary taty aoriana rehefa tsy nitantarany Yusuf zany fa hita ihany eo amin'ny fiainany Yakobo ny fitonglanany kely amin'ny Yusuf alayhi salam, ny fitiavana ny Yusuf alayhi salam ka nahatonga ireo rahalany tamin'izany fotoana zany no velim-pialonana tamin'ny Yusuf
alayhi salam. Eto ihany koa dia misy lesona azontsika tsoana. Lesona voalohany dia ianao mananjanaka aza seho loatra, aza baribary loatra amin'ny olona ny fitiavanao ny zananao ray manoloana ny ray, satria hita eo ihany ny fitongilanana io, saingy aza baribary fa mahatonga ny zananao samihafa mety hanao na ihany koa hamotika fiainany zananao ray izay tongilananao amin'izany fitiavana izany. Tahaka ny nahazo any Youssouf alayhi salam. Rehefa hitandreo rahalany fa mitongilana any amin'ny Youssouf alayhi salam ny fitiavany rainy, dia nanomboka velom-pialonana izy ireo ary namorona teti-dratsy handeha hamono any Youssouf alayhi salam. Ka ndray andro izy ireo teny tamin'ny rainy hoe: o rainay, avelao Youssouf mba handeha hiaraka handeha hitsangatsangana aminay any amin'ny toerana somary lavidavitra kely ny tanàna. Dia rehefa aveo miaraka mody izahay. Dia niteneny ny mpambany Yakob alayhi salam: zao ozy izy matahotra sao dia hoentinareo any izy ka ho laniny amboadia. Dia niteny ireny rahalany manao hoe: raha ohatra ka zahay maro mandeha folo ty ve dia Youssouf izy rery andeha velanay ho laniny amboadia, kamban'izay olona tena mpanao ny tsirariny indrindra raha mamela ny Youssouf irery ho laniny amboadia. Niezaka ihany izy ireo nandresy lahatra ny Yakob alayhi salam, ary farany dia resy lahatra Yakob alayhi salam handeha hiaraka ilalao amin'ireo zokiny, amin'ireo rahalany Youssouf alayhi salam. Rehefa nandeha izy ireo niala ny tanàna kely dia teo niady hevitra izy ireo ahoana nanaovantsika ny Youssouf. Ho vonoina ve sa ho alatsaka ao anatin'ny vovo sa ho atao inona Youssouf? Dia teo nitenen'ny Qur'an Karim manao hoe: qala qailun minhum la taqtulu Youssouf wa alquhu fi ghayabati al-jub yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Nisy ray tamin'izy ireo voalaza fa io ray niaro any Youssouf dia lawi anisany tsara fanahy tamin'ireo rahalan'ireo, fa saingy nohony hoe niara-nombokevitra izy ireo dia voatery nanaraka ny hevitra n'ireo rahalany ilao. Fa rehefa ireo rahalany kosa niara-nombokevitra hamona ny Youssouf dia ilao ino niaro azy hoe: la taqtulu Youssouf, aza vononareo Youssouf, wa alquhu fi ghayabati al-jub, andaotsika andeha latsaka antsika ao anatin'io vovo izay tsy misy nininina io, satria misy vovo anankiray teo amin'io akaiky ny tanàna io, vovo izay efa tsy misy rano intsony na vovo efa ela, andao alatsaka antsika ao. Yaltaqituhu ba'du as-sayyarat, raha ohatra ka misy mpanao voyage mandalo io mba ahita azy, angamba hitondra azy lavitra ny tanàna izay misy antsika, sady tsy novonintsika izy tsy tafaverina eo anatreny rahintsika ihany koa. Ka rehefa nandeha ny fotoana nandeha foora dia tonga ireo mpanao voyage nandalo teo, ary nahita ny Youssouf tao dia tonga indray ireo rahalany niteny hoe: amidinay mora aminao ity zazalahy ity. Ka novidiny Malik tamin'izay fotoan'izay i Youssouf alayhi salam, ary noentiny nanaraka azy nandeha tany Egypta. Zay no nahatongavany Youssouf alayhi salam tany Egypta. Rehefa tonga tao Egypta i mpaminany Youssouf alayhi salam dia namidiny izany lehilahy zany tamin'ny vidiny mora teny an-tsena, zany hoe namidy tahaka ny andevo zany i mpaminany Youssouf alayhi salam. Rehefa namidy Youssouf alayhi salam tamin'ny vidiny mora dia novidiny gouvernoura Potifar. Tamin'izay fotoan'izay gouvernoura ny Egypta antsoina hoe Potifar no nividy any mpaminany Youssouf alayhi salam. Rehefa tonga tao an-trano izany gouvernoura zany, amin'ny mahazaza mahafinaritra an'izany Youssouf alayhi salam zany, dia niteneny tamin'ny vadiny manao hoe: ity cadeau omeko anao mba ho mpanampinao, irakiraka anao ity zazalahy kely mahafinaritra ty. Faly tokoa i Zulaikha, izany vehivavy tsara tarehy ihany koa, satria vadiny izany gouvernoura zany, ary talomo matetika vehivavy tsara tarehy ihany no alain'ny olona ambony ho vady tamin'izay fotoan'izay. Ka Zulaikha no namolavola ny taiza an'izany Youssouf alayhi salam zany tamin'izany fotoana izany. Saingy rehefa nandeha fotoana nia tanora i mpaminany Youssouf alayhi salam. Rehefa niay tanora izy nivoaka ny hatsarantareny mpaminany Youssouf alayhi salam. Ary rehefa nivoaka ny hatsarantareny Youssouf alayhi salam, nivoaka ny hatsarantareny Youssouf alayhi salam, hanika ilay vehivavy Zulaikha vadin'ny gouvernera nanomboka latsa-pitiavana tsy moramora
tamin'ny mpaminany Yosufa alayhi salam. Ary farany dia tsy voafina nitsony izany fitiavany any mpaminany Yosufa alayhi salam izany, ka nanomana tetika izy mba hiarahany hatory na ihany koa hiarahany mba hanao fafinaretana amin'ny Yosufa alayhi salam. Ka ndray andro rehefa tsy tao andapa i Potifar na ihany koa ilay gouvernoura nandeha mivoaka nisy diana liany, dia naniraka olona i Zulaikha mba hiantso any Yosuf hiditra any anatin'ny chambre na ihany koa efitrano fatorian'izy ireo. Marina moa fa ny efitrano fatorian'ny gouvernoura sy ny vadiny dia misy varavarana 7 zay vao tonga any amin'ny toerana izay atorian'izy ireo. Ka rehefa nantsona i mpaminany Yosufa alayhi salam, satria izay niandraikitra ireo karazana hoe tanora tao anatin'ny lapa, niandraikitra an'izay mpaminany Yosufa alayhi salam ka nantsona izy hoe mandehananao fa i Zulaikha dia milanao. Rehefa nandeha mpaminany Yosufa alayhi salam napidirina tamin'ny varavarana voalohany, mikagaga, niditra tamin'ny varavarana faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, eny hatramin'ny fahafito zay tonga ao anatin'ny efitrano fatoriany zany gouvernoura miaraka amin'ny vadiny Zulaikha zany. Nahatratra ny Zulaikha efa miaingo fatratra handeha hiaratory amin'ny Yosufa alayhi salam. Rehefa tafiditra tao Yosufa alayhi salam dia nidina avokoa ny varavarana 7 tamin'izay fotoana zay, ary niaingo fatratra i Zulaikha ka niteny izy tamin'ny mpaminany Yosufa alayhi salam hoe indro zao izy fa niaingo fatratra ho anao, amin'ny ty androany ty dia omeko anao ny vatako ray amantolo ary omeko anao ny fafinaretana ray amantolo hiaraka tory aminao ny tenao. Saingy mpaminany Yosufa alayhi salam dia nandahany zany ary niteny manao hoe hasha lillah, tsy nanaiky mpaminany Yosufa alayhi salam ary nangataka fiarovana tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba tsy ho tratrany zany fakapanahy zany. Teo dia navadika ny Allah subhanahu wa ta'ala ilay hatsarantareny Zulaikha dia hitany Yosuf ohatrany zavatra ratsy indrindra teto ambony tany noho ny doa zay nataony mpaminany Yosufa alayhi salam. Ka lasa Yosuf alayhi salam rehefa nanantona i Zulaikha dia mangataka doa ny mpaminany Yosuf mba tsy vita ny filandratsiny izy. Manatona i Zulaikha, manatona farany dia nandositra na niala teo amin'ny toerana zany i mpaminany Yosufa alayhi salam. Nandositra izy nanokatra ny varavarana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, tonga amin'ny varavarana fahafito nanokatra izy andeha andositra dia teo mihitsy no nahatrarany Potifar na ilay gouvernoura niverina tampoka tao andapa handeha amin'ny vadiny ka tratrany Yosuf nivoaka tao anatin'izany efitrano fatoriany zany. Gaga i Potifar na ilay gouvernoura, inona ny zavatra zay nandeha, inona ny zavatra zay nandalo, inona no ataony Yosufa alayhi salam amin'ny efitrano fatorianay mivady. Amin'izay fotoan'izay ihany koa i Zulaikha no mandeha manenjika azy avy ato aoriana ka nandrofotra ny lambany Yosufu avy ato aoriana. Ka nantany i Potifar, inona ny zavatra mitranga, nantany an'i Yosuf, nantany an'i Zulaikha, inona ny zavatra zay mandalo. Dia na Zulaikha no nataony tonga aloha satria vehivavy izy. Nalatsa ny ranomasina, nitomany izy ka niteny izy hoe ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. O ry gouvernoura, inona no tokony vokatsoa na valiny omena ny olona zay mila manolana na ihany koa mila manao ratsy ny vadinao. Gaga i Potifar hoe nisan'izany ve Yosuf ve nandeha nanolana ny Zulaikha, satria navadika ny Zulaikha ny tantara, lasa Yosuf ndray no voateny fa hoe handeha hanolana any Zulaikha satria tsy nahatanty hony ny hatsarantareny Zulaikha ka tsy nahatazo tena andeha hanolana an'izany Zulaikha zany. Mpaminany Yosufa alayhi salam niezaka niavo tena, niteny tsy izao no nanao an'izany zavatra izany, saingy tsy misy porofo entiny Yosufa alayhi salam handeha hamaly na hiaro tena tamin'izay fotoan'izay. Ka nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala Yosuf mba ahafahany Allah mandefa fiarovany tena na porofo mivaingana ho an'izany Zulaikha izany, fa Zulaikha no nilana azy fa tsy izy no namadika any gouverneur. Dia teo dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala fahagagana lehibe
wa shahida shahidun min ahliha. Satria nahoana tamin'io fotoana tao andapa dia nisy zazavavy kely anankiray, zany hoe zanaka ny rahavaviny Zulaikha no nitsangana vavolombelona, zazamena mbola minono, mbola tsy mahay miteny, mbola tsy mahafantatra ninina, no nampiteneniny Allah subhanahu wa ta'ala, no ny heriny Allah subhanahu wa ta'ala nitsangana vavolombelona ho an'i Yusuf alayhi salam. Ka niteny zany zaza zany manao hoe in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadakat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin. Tenteneniny io zazavavy kely zay nijoro vavolombelona io, niteny manao hoe jereo ozy izy ny akanjon'i Yusuf. Raha ohatra ka akanjon'i Yusuf dia rofotra aty manoloana, zany hoe aty aloha, dia marina tokoa izany teniny izany Zulaikha zany. Satria nahoana? Satria raha anolana izy dia niezaka niaro teny Zulaikha dia ato aloha no rofotra amin'izany. Raha ohatra ka ato aloha ny rofotra dia marina teny Zulaikha. Fa raha ohatra kosa ny akanjony amin'ny aorina no rofotra dia manambara fa Zulaikha mandainga fa Yusuf no marina. Satria nahoana? Satria Yusuf miesaka mandositra miala amin'ny toerana mizan'ny Zulaikha, fa Zulaikha no nitazona ny lambany avy ato aorina ka zay nandrofotra azy. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna. Rehefa hitany Potifar fa hoe tato aorina no rofotra tamin'ny akanjon'i Yusuf alayhi salam, dia niteny izy manao innahu min kaydikunna. Tena marina fa tratrany teti-dratsynareo vehivavy Yusuf alayhi salam. Fantatra eto zany, ary fantatra amin'ny Potifar, fantatra ny rehetrarehetra tao andapa fa tsy Yusuf velively no nila nanao an'izany zavatra zany, fa Zulaikha no niantso azy, no nila an'izany zavatra zany. Fa enatra ho an'ny gouverneur kosa izany tamin'izany fotoana zany, hoe enatra ny vadinao no mitady lehilahy, no mampiditra lehilahy ao anatin'ny lapa, no mampiditra lehilahy ao anatin'ny efitrano zay fatoriana mivady, dia tsy maintsy niarovany kosa tamin'izay fotoana zay ny vadiny. Inona nitetika niarovan'ny Zulaikha an'izany fianakaviany zany, ary ahoana no natafiditra prison na ihany koa natafiditra amponja any mpaminany Yusuf alayhi salam. Ahoana ny voany tao amponja, ary ahoana no nahatonga azy gouverneur ny Egypta. Zay ngamba no tantara ho raisintsika amin'ny heriny. Fa tamin'ity androany ity kosa tapitra teo amin'ny tantara zay nahatrara ny Potifar na ny gouverneur ny mpaminany Yusuf nivoaka ny zany efitrano zany, ary fantatry ny rehetra proof lehibe fa hoe Yusuf tsy nijangajanga, tsy nanao ratsy tamin'ny vatin'izany Potifar zany. Ny toyiny zany no raisintsika inshallah amin'ny herina no toy izao. Tapitra ny fandarantsika isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafanan'izao. Ny tena kosa dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny herina no toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.